Salama daholo eo androany isika dia ndao ary resaka ny mahakasika ny vaovao misy amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa mahakasika ny fanazavana Christine Razanamahasoa raha ny vahiny tao amin'ny RFI ny tenany tamin'iny farafaran'ny herinandro iny izay tena namaivay moa ny fanakiana ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao tamin'izany fanazavana izany fa milohan'izany dia azo dino ny manao commentaire amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona rerefitra rehetrarehetra fa antsika vidéo manaraka eo azo dino ihany koa ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay dia misy tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy tsy ampendreny isika fa avitrany tonga dia vavany ndawary ny raha nahalala fa i Christine Razanamahasoa dia isan'ny filohan'ny teny mireprena izay azo lazaina fa nanao ny asany ary isan'ny vehivavy tena manana ny mahizy azy ny asa amin'ny mahasombavam-bahoaka azy izy no sady ny asa amin'ny mahafilohan'ny teny mireprena azy zay ka amin'ny mahasombavam-bahoaka azy dia tatitra sy ny hetetany vahoaka izay miantefany aminy no niazahany no taterina tany amin'ny fitondrana ambony nandritra ny izay fotoana nitondrana izay tsy mora raha teo ny asa amin'ny mahasombavam-bahoaka izay satria ny vahoaka dia tsy te halala fa ny sombam-bahoaka ne ka tsy manatanteraka fa mampita fotsiny amin'ilay hetetany vahoaka fa ny ankabetsahany vahoaka dia mino sy manantena fa ny sombam-bahoaka no fototry ny fampandrosoana faritra anankiray satria mihevitra ny vahoaka fa ny sombam-bahoaka no manatanteraka anio asa io vantany vao tsy misy fandrosoana ny faritra anankiray dia avy hatrany sombam-bahoaka no mahazo tsiny ka noho izany dia tsy mora ny asa amin'ny mahasombam-bahoaka izay fa isany azo lazaina sarotra ihany na dia eo aza izay asa amin'ny fampandrosoana ny faritra misy azy tsirairay avy izay dia ny sombam-bahoaka ihany koa natao hanangantanana rehefa misy ny dinidinika sy ny fampandanina ny lalàna izay mifehy ny tany sy ny firenena ary fantatsika tsara i Christine Razanamahasoa mialohany nahalasa azy ho filohan'ny teny mireprena dia mbola tao anatin'ny asany tsara amin'ny mahasombam-bahoaka azy ny tenany izany hoe sombam-bahoaka izay voafidy sy lany tany amin'ny faritry ny ambato finandrahana iny izy ary isany azo lazaina fa mamim-bahoaka ny tenany raha amin'iny faritra iny izy raha teo moa dia nisokajiny ireo izay avy any amin'ny faritra tsimotsimon'ny nosiny ho isany ray aman-dreny mpiahy azy ireo nandritra ny fotoana na sombam-bahoaka azy zay ary mbola tsy miala ao an-tsaina izy ireo izany mandraky teny androany fa mbola Christine Razanamahasoa hatrany no azo lazain'izy ireo fa ray aman-dreny izay mpiahy izy ireo ka noho izany dia mbola betsaka ny chance izay ahalany any Christine Razanamahasoa raha toa ka mbola mirotsaka amin'ity fifidianana sombam-bahoaka manaraka ity satria ny vahoaka ny ambato finandrahana raha teo tena mbola ao anatiny fitiavana azy tanteraka noho izy mahay mandrindra sy mandamina any asa amin'ny mahasombam-bahoaka azy zay ao amin'ny faritra fiaviany ao taoriany ilay fanambarana izay nataony ary niparitaka tamin'ny Facebook iny dia iny fa nandray andraikitra ny HCC izay nampitsahatra azy amin'ny asa mahasombam-bahoaka azy zay ka nanaitran'ny maro ihany izany indrindra fa ireo faritra ny atsimo-atsinanana iny sy ny amin'iny faritry ny ambato finandrahana iny raha naheno an'izany fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana izany satria zavatra tsy mbola nisy izany tao anatin'ny 80 taona fa voasambany tamin'ny vahoaka no nahita an'izany fanapahan-kevitra izany tamin'ity taona ity manoloana izay dia nosokajiny ireo mpanaraka vaovao ara-politika sy ireo mpandalina politika fa misy tsindry sy ny fanararaotam-pahefana izay nisokajianan'izy ireo izany fampitsaharana any Christine Razanamahasoa tamin'ny asany izany io mo ny vahoaka tsirairay dia tsy voatery ahay andalina ny lalàna daholo fa ny zavatra tsy fahita fotsiny izay zavatra niseho izay ka nanaitra ny maro ihany manoloana izay dia ny vahiny tao amin'ny RFI i Christine Razanamahasoa tamin'ity farafaran'ny herinandro ity raha toa ka nametra-panontaniana taminy ireo mpiasan'ny RFI nilaza hoe ahoana ny fihetseham-ponao mahakasika an'izao zavatra izay nanjoanao izao amin'ny fampitsaharana anao amin'ny asa mahasombam-bahoaka anao izao mba omeo fanazavana kely zahay ho izy ireo hatrany ka nitondra fanazavana mahakasika zany Christine Razanamahasoa ary nilaza izy tamin'izany toy izao manaraka izao malalaka tanteraka ny tenako ho tohizana ny fanafahana ny firenena ho hiatrany Christine Razanamahasoa tao amin'ny RFI mavaivay ihany ny fanazavany sy ny Nanakiana ny Fitondrana ankehitriny izay nataony filohan'ny teny mireprena teo aloha Christine Razanamahasoa raha nitafa tao amin'ny RFI izany hoe Radio France Internationale ny tenany malalaka tanteraka ny tenako ankehitriny tamin'ny entana mavesatra ny tambesatra tamiko
tsy misy nanenenako ireny fanambarana rehetra nataoko ireny ary hotohizana aza izany mba ahafahana manafaka ity firenena ity izay fady ranovana ity ao anatin'ny fantrana lalipaka sy entimiady amin'ny jadona ataon'ny fitondrana. Io no dikateny malalaka tamin'ny ampahany resadresaka nataon'ny Kristina Razanamahasoa izay filohany teny miram-pirenena teo aloha tao amin'ny RFI raha namaly ny fantaniny mpanao gazety ny RFI. Tohina tamin'ny hafianganam-pandeha ny fitsarana izay tsy mazava sady mampiahiahy natao tamin'ny fanalanahy tsy ho solomavamboaka intsony ny tenako isatrany. Nomena 4 ramonjy aho taorian'ny fampahafantarana ny fanalanahy mba hanomanana ny fiarovan-tenako. Izany no mahatonga anay hino fa fitsarana misy pibaiko ireny ary ny tanjona dia ny hanesorana any Kristina Razanamahasoa amin'ny mason'mpavamboaka azy ary amin'ny fomba rehetra ho ihatrany Kristina Razanamahasoa raha nanazava ny fahitany ny fomba fanesorana azy tsy ho solomavamboaka izay intsony. Io ny fanazavana izay noentiny tao amin'ny RFI tamin'ity farafaran'ny herinandro ity izay niteraka resaka ihany ho an'ireo olona mpandalina politika sy ireo mpanara vaovao rehetra manerana ny nosy. Ka noho izany dia tsapa sahady raha naheno an'izay fanazavany Kristina Razanamahasoa zay fa tsy nankasitraka velively izy amin'ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny fitsarana avomban'alampandrenana mahakasika ny fanalana azy amin'ny asa izay mahasolombavamboaka azy zay satria ny vahoaka no nifidy azy ka tokony ny vahoaka no hanala azy amin'izay asany izay. Ka ny fantinina mipetraka ara amin'izao fotoana izao dia toy izao manaraka izao. Raha ohatra raha miverina milatsaka ho kandida solombavamboaka i Kristina Razanamahasoa ao ambaty finandrahanao ary milatsaka amin'ny tenany manokana izy fa tsy miandany amin'ny etseroa raha toa ka misy ny fahalaniany amin'izany solombavamboaka izany mety ahoana sy ahoana ary ny fipetraka ny zavatra izay mety iseho eo na ihany koa ny fandraisana andraikitra sy fepetra mety ho ataony fitsarana avomban'alampandrenana manoloana izay zavatra izay satria manko zavatra mety ho isy izay amin'ny fahalaniany solombavamboaka fanondroany izay ao amin'ny faritra izay isany tena mbola mankaty azy amin'izao fotoana izao. Andrasantsika ary toy izay tantara izay fa izay avy ety WATAWATA GASY dia mirary ny soa sy ny tsara hatrany ho an'ny ramatoa Kristina Razanamahasoa izay solombavamboaka ny ambaty finandrahana teo aloha ary mirary soa azy hatrany mba ho lany fanondroany amin'izay asa mahasolombavamboaka azy zay any amin'ny faritra ny ambaty finandrahana any izay faritra fiaviany any. Ka izay ary no ela tomboko lasy tomboko vavy manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravona ny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy WATAWATA GASY. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.